Mbola amin'izay vaovao izay dia tsy dia tena afapo tamin'ny fanendrena ireo ministra omaly teny amin'ny lapam-panjakana iavoloany député 7 ny andidy makasika izay indray no tatiriny vola ravoavy sy tsira kotoarso. Laza fa tsy tena afapo tamin'ny fanendrena ny mpiamana ato anatin'ny gouvernement ny député 7 ho an'ny député Antanambao-Manapotsy ohatra dia nilaza fa tsy ampy ny fisolotena avy amin'ny faritra Tsinanana. Na dia izany aza dia iveran'ity député ity fa saika manana solotena ao anaty gouvernement ny hery politika lehibe ao anatin'ny antenimieram-pirenena. Ny resaka représentativité zany no misy tsy ampy kely ao daholo ny hery politika lehibe rehetrarehetra na ny SVM io na ny MAPAR na ny TIM na ny MMM ka ataoko angambany fa ireo membre du gouvernement vaovao reo zany no anao ny andrafitra ny fanatanterahana ny fifidianana ry zareo reo zany no anao ny préparation rehetrarehetra iarahana amin'ny sy ireo mpamatsy vola mahazatra. Laza kosa ny député Randriamahefa Henri Charles lafa tsy mora ny asa miandry gouvernement tatsay na dia nisy 100 ny fitakin'ny syndicat dia voavaly ao anatin'ny fanendrena ministra. Tsy mora ny miandry amin'izy ireo. Maro ny makasitraka, misy koa tsy makasitraka. Kanefa raha zaho manokana zany dia akasitrahako ireo satria ireo zany vofity tamin'ny olona rivo mahery nangataka teo ministra. Ireo zany neken'Andriamanitra, ireo no neken'ny voalohan'ny repoblika sy ny praiminisitra araky ny tolo-kevitra Andriamanitra sy praiministra. Ny zavatra hitako dia zao hiasa zany ireo anatanteraka fifidianana, anatanteraka fampandrosoana amany olana rehetra. Ho an'ireo tsy miankina izay ahitana député 7 dia nilaza izy ireo fa tsy afapo tamin'ny fanendrena mpikamana ao anatin'ny gouvernement tsy nisy noraisina ny olona natolotra izy ireo manoloan'io raha ny feo teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza manambana ny ala tsy ho filohan'ny vondrona parlementaire HVM ny député Natsiondrano ary John Nandriamalala na John Eli.